Fa tamin'ity androany ity kosa moa no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay tanterahana ny 20 ny volana oktobra izao. Na resaka moa izay fampielezan-kevitra izay raha ho an'ny teto andrenivohitra manokana no jerena. Vola Ravoavy mitondra ny andinindiny eo amin'ny sariny Stéphane Razafy Majemby. Tao anatin'ny filaminana no nizoran'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika faha-efatra androany. Raha ny zava-nisy teto andrenivohitra tamin'ity andro voalohany ity dia tsy vitsy tamin'ny kandida no nisesehatra teto andrenivohitra tamin'ny alalan'ny hetsika famiriam-bahoaka, na fanentanana tamin'ny alalan'ny fanamafisam-peo na tamin'ny alalan'ny peta-drindrina samihafa. Raha ny tombatomba amin'ny mpanara-baovao dia kandida 3 izay ahitana 9 goavana, 7 manan-danja, 5 azo sokajiana ho vonona ary ny 12 tapa-kevitra no hifaninana amin'ity fifidianana ity. Kandida 9 no azo sokajiana ho goavana, ireo ho azo heverina fa manana vitana kokoa hiatrika amin'ny fiodinana faharoa. Manana ny tanjakarabola na ara-pitaovana eo amin'ny isan'ny mety ho mpanohana izy ireo. Misy ihany koa ny kandida izay lazaina fa lehibe ary manan-danja ihany koa. Misa 7 izy ireo. Ireto kandida ireto izay manana olona manerana ny lavalonynosy ary efa mivonona nandritra ny taona maro ka tsy azo atao ambany-davatra mihitsy amin'ny fifaninanana amin'ny fandrombana ny toeran'ny filoham-pirenena amin'ny filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika faha-efatra. 7 kosa ny kandida sokajiana fa manana ny fahaizana mampalalana hitondrana firenena, manana ny foto-kevitra politika ary mety efa nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena. Na dia hoaza nefa izany dia kely ihany ny vitana mety hatrehan'ireto farany ny fiodinana faharoa. Tsy dia mifiry izy ireo amin'ny sehatry ny haino aman-jery. Eo ihany koa ireo kandida izay lazaina fa vonona na dia teo ary ny mety ho tsy fampiny enti-manana. Vonona tanteraka indray anjara fanandrenana ny firenena. Misy amin'ireo ny tsy mbola fantatry ny mpanara-baovao mihitsy na tsy dia manana enti-manana anaovana fampielezan-kevitra tahaka ireo kandida namany kanefa dia naneho fahavonona tanteraka hiatrika amin'ny fifidianana izay heverina ary antenaina ho tena faninana masina amin'ity indray mitoraka ity.